Faleraba tsika rehetra ny atokantrano andry afako ity sabotsy fa 5 ny volana aprily ity ary manonona fiadanany tompo amintsika mianakafy ny Galatiana toko 2 andininy 7:10 ka hatramin'ny 8:20 no mofinainantsika ny riavako. Galatiana toko 2 andininy 7:10 ka hatramin'ny 8:20 no mofinainantsika. Averina fa mofinainantsika moa dia mifanaraka amin'ny izay alahatry ny sampana sekoly alahady FJKM zay arahany FJKM rehetra isan'andro riavako arak'izay azo atao. Manano misy moa misy koa mana isan'andro ampiasan'ny fikabanan'ny mpiara-maky ny baiboly zay azo ampiasaina tsara fa ny antsika ataon'ny FJKM dia mampiasa itsika kosa ity mofinaina mahazatra antsika ity dia zay avoaka ny sampana sekoly alahady. Ka nitandrifa antsika anio dia ny Galatiana toko 2 andininy 7:10 ka hatramin'ny 8:20. Fakitsika no laran'i Jesosy ny teny. Hoy ny apôstôly Paoly: fa raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra. Fa ombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tiakana nolotra ny tenany amonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa ny bokin'ny Galatiana dia ity Galatiana toko 2 ity dia miresaka ny fifandraisan'ny hazo fijaliana sy ny lalàna. Adefitra be mantsy atao amin'ny fiangonana tany Galatia zany ny momba ny lalàna. Misy ireo jiosy izay kristianina, jiosy niova kristianina, jiosy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, izay vitsy izy ireo dia sady te hitazona ny mamarina kokoa, te hampitazona ny lalàna jiosy izy tamin'ireo jentilisa niova kristianina. Nisy karazana kristianina roa zany, dia ny karazany voalohany raha zay nazo ilazana azy, tsy alaza azy feno teny hoe karazana fa tsy maninona, zay no atakaratsika azy. Ny karazany voalohany dia ireo jiosy niova kristianina, ireo antsoina hoe église judéo-chrétienne. Ary nisy kosa ny jentilisa niova kristianina, ireo antsoina hoe église pagano-chrétienne. Ny église pagano-chrétienne zany hoe jentilisa niova kristiana. Le jentilisa zany tsy jiosy zany, ny koritiana, ny galatiana, ny efesiana, kolesana, filipiana, zany dia jentilisa niova kristiana, ny helléniste. Fa ny jiosy niova kristiana kosa dia ireo monina atao Jerosalema, ny atao hebreo azy, tahakandry Matio, tahakandry Lio, tahakandry Petera, tahakandry Jaona, reny dia Marie, reny dia jiosy niova kristiana. Samy hafa ny fomba fijerin'izy ireo ny antsoina hoe finoana sy ny fisoana vavolombelona. Ny jiosy niova kristiana dia te hampitazona ny lalàna jiosiana, testamenta taloha zany. Ny jentilisa kosa manao hoe ny lalàna reo ange raha lalàna jiosy dia zay koa mba nanana lalàna grika fa aleo ny filazantsara ihany no raisinay, dia niteraka olana teo amin'ny ara-pifandraisana zay. Efa mofinainantsika tany amin'ny volana tany aloha tany zany rehefa marara dia tsy efigainantsika zavaina. Fa eto kosa dia manazava zany ny Paoly ny amin'izay atsoika hoe inona ny anjara toerany lalàna ary. Dia Paoly dia manazava fa pitaiza ny lalàna, pitaiza ny lalàna, pitaiza tsara, pédagogue izy. Ny lalàna dia pitaiza ny lalàna. Raha ohatra ka amin'ny fomba azahoantsika azy dia tahak'izao rehefa ko malala dia aka sara tsaintsika. Ataovy hoe ao anatina efitrano anankiray ianao na makaola anankiray, ataovy hoe misy olona anankiray ao amin'ny efitrano, dia io olona io ataovy hoe olona zay tia misotro zava-pisotro mahamamy, ataovy hoe tia toka be zany izy, voafatsotra mihitsy moa zany fa tsy hoe tia atao hoe manana fatorana mihitsy izy. Ka raha manana fatorana amin'ny toka izy dia ataovy hoe ao anatina efitrano maizina anankiray izy. Ary raha ao anaty trano maizina anankiray izy dia asianao toka ao anatin'ilay efitrano maizina, dia rehefa satria maizina dia tsy hitany iny, satria maizina dia tsy hitany iny.
fa rehefa ampidirinao am'la efitra-maizina izy ka apetraka ao ny toka ka ampiretinao ilay jiro de inona no tranga ho hitan'ilay toka ary rehefa hitan'ilay toka de avy atrany de hisotro izy ary rehefa hisotro izy de hiteraka fahamamonana zavatra tahaka izany ao fiainan'ilay izy inona iza no nitondra n'ilay fahamamonana rehefa avoazana tsy ilay hazavana akory fa ilay hazavana rehefa nampiretina ilay jiro de inona no nitranga de hitan'ilay mpisotro toka ilay toka de nisotrony zany hoe rehefa nipotra ny mazava de niariary fa mpisotro toka izy tsy ilay hazavana no nitondra n'ilay toka fa ilay toka efa teo tsy ilay hazavana no nampisotro toka n'ilay olona fa efa mpisotro toka raha teo izy fa ilay hazavana no nampiariary fa mpisotro toka izy raha tsy teo ilay hazavana dia tsy miariary fa mpisotro toka izy de tahak'izay ny lalàna ry avako malala ny lalàna tsy mitondra ny olona ho amin'ny famonjena ho ny apôstôly Paoly ny lalàna tsy mitondra ny olona ho amin'ny famonjena fa ny lalàna ny mampiariary fampanota isika talohany nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 de efa nanota ny olona hitantsika amin'ny boky Genesis tantaran'ny Noa hitantsika ny tantaran'ny Kaina sy Abela mbola tsy nomen'Andriamanitra akory ny didy 10 de efa mpamono olona ny olona fa rehefa nomen'Andriamanitra ny lalàna de niariary hoe tiany atao hoe ota tsy ny lalàna akory avako malala no nitondra ny ota fa efa mpanota ny olona fa rehefa nisy ny lalàna de nazava an'izay ny hoe itiany atao hoe ota ny lalàna zany amin'izay fotoan'izay de tahak'ilay hazavana ihany izy lalàna de nanazava nampiariary fa mpanota isika tsy ny lalàna akory no nahampanota atsika fa efa mpanota itsika satria niditra tao amin'izao tontolo izao ny fahotana de inona ary ny vahaolana tsy ny lalàna zany ny vahaolana ry afako malala ho ny apôstôly Paoly tsy ny lalàna ny mahavonjy atsika fa ny lalàna de fitaovana mampiariary ny mahampanota atsika fotsiny ihany rehefa nambarata amintsika hoe izao ny didin'Andriamanitra tiavany namanao tahaka ny tenanao de rehefa nampafantary ny tompo zay de niariary amin'ny fiainantsika fa feno fankaharana ny fotsika mora mandalo anaty fielona isika mora manjero anaty fahalavona isika de niariary fampanota isika fa tsy ilay lalàna namonjy atsika de zay ny mahatonga amin'ny Paoly eto ny teny hoe niazo fijalian'i Jesosy Kristy tompo no mitondra famonjena ao atsika ny asan'ny lalàna de mampiariary fampanota isika fa ny azo fijalian'ny tompo kosa no mahatonga atsika voavonjy ry avako malala zany hoe hoy ny filazan'ny Paoly voaombo niaraka tamin'i Kristy ny azo fijaliana tsapako zany zao rehefa nampahafantarin'Andriamanitra tamin'ny lalàna hoe zao no tokony ataonao anaka de tahaka ilay mpisotro toka nasehon'ilay hazavana fa mpisotro toka izy ary ny lalàna zany de tahak'izay koa mampiariary amintsika fa mpanototsika fa tsy ampy izay havako fa miatoraka amin'i Jesosy tsika hoe tompo ody fahotako tompo ody toetrako tompo ody za de ino nataotsika mandray ny hazo fijalian'i Jesosy so ny apôstôly Paoly miaraka ombona amin'ny Jesosy Kristy tompo amin'ny hazo fijaliana satria ny nofotsika ny tenantsika ny mampanotatsika de miara-maty ampanahy amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana isika de amin'izay fotoan'izay ilay tenantsika voaombo miaraka tamin'ny tompo tamin'ny hazo fijaliana de miara-belona amin'ny Kristy itsika rehefa avy eo zay natsoiny fahasoavana zay rehetra mandray an'i Jesosy afaka malala de manombo ny nofony ny Paoly amin'ny Galatiana miara-maty amin'ny Kristy izy de nanombo ny nofony sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana de tonga olom-baovao izy amin'izay fotoan'izay lasa hainy manatanteraka n'ilay lalàna tsy izy intsony ny manatanteraka n'ilay lalàna tsy ziogaminy intsony n'ilay lalàn'Andriamanitra fa fifaliana ho azy ny manaraka ilay lalàn'Andriamanitra satria Kristy ny velona ao anaty ary sanatria ary izy tsy mahatanteraka ilay lalàn'Andriamanitra de mahay mibebaka izy afaka malala zay no asan'ny Paska zay ny dikan'ny Paska imevitry ny Paska mitonanao atsiary manao hoe zay rehetra nandray an'i Kristy de niara-maty tamin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana andray ny ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana
hitanareo amin'ny Galatiana toko fa enina hoy izy amin'ny Galatiana toko fa enina razy nefa kitsika ny afaka malala misy baiboly eo mba masonao ao. Andina fetrabiny folo fa sanatria raha misy ataoko reherea fa tsy niazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijalian'i Jesosy ke tsy hazo fijaliana ihany fa hazo fijaliana izay rehetra teo afaka amin'ny fahotana. Zay rehetra nitondra ny fahotana teo amin'i Jesosy dia nombona tao amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy ny fahotantsika. Ny rofona retintsika, ny tebitebitsika, ny ota dia nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Tsy ny ota ihany fa ny vokatry ny ota koa. Ny tahotra nge vokatry ny ota, ny tebitebika vokatry ny fahotana. Raha tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany tsika tsy nanana tahotra, tsy nanatoerana tamintsika mihitsy ny tebiteby, tsy manatahotra amintsika mihitsy zany ahoana ny ho avy. Satria operan-tanan'Andriamanitra isika fa ny ota sy ny vokatry ny ota dia samy nombona tao amin'ny hazo fijaliana. Zay mahatonga Isaia mpaminany teny nitondra ny aretitsika izy. Niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana zany ry afaka. Noho izany dia hoy ny apôstôly Paoly mamarina an'ity Galatiana ity hoe toko fa enina dia ny 20 amin'izao sisa izao aoka tsisy anahirana intsony fa izaho mitondra ny mariky Jesosy tompo voaombo amin'ny tenako. Ina dikan'izany io Galatiana toko fa 3 ny entiko amin'ny tenako dia ny hazo fijalian'ny tompo. Marika entiko amin'ny tenako zany fa vovonjy aho. Noho izany aza misy mandrebireby ahy intsony, aza misy manadala ahy intsony anareo izao tontolo izao fa zaho efa vovonjy, zaho efa manana amin'ny tompo. Fantatro zay enoko. Afaka malala maniry faherezana ho anao ary fa ny tompo dia voaombo tao amin'ny hazo fijaliana ary niara-maty tamin'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana. Ny fahotana sy ny vokatry ny fahotantsika rehetra dia olom-baovao isika. Kristy ny velona ato anatintsika dia manana fifaliana amin'ny fiainana isanandro. Vavaka isika Jesosy misaotra anao zahay fa ny fahafatesanao ato amin'ny hazo fijaliana no namonjy anay tamin'ny fahotana. Nasehonao miariary tamin'ny lalàna, nasehonao miariary tamin'ny teninao fampanoty zahay, ary nasehonao miariary tamin'ny lan'i Jesosy zanakao ny fitiavanao ka namonjy anay ho afaka tamin'ny fahotana ianao. Dia atao velona tompony mandrakariva ianao Jesosy, hananao anay fiainam-baovao ary meteza hitahiry anay amin'izany fiainam-baovao zany. Dia ho resy ny tahotra, ny tebiteby, ho resy ny ahiary etra ty anatinay fa olom-baovao manana herim-po sy herin-tsaina, herim-panahy hiatrika ny fijoroana bavolombelona amin'ny fiainana isanandro iray, ka sady mpitondra zava-baovao amin'ny fiainana tsara ao anivon'ny fiarahamonina no fiasana vaovao hatrany eo anivon'ny fiarahamonina satria mitafy anao Jesosy. Misaotra Tompo. Amen.